Miaravatsika rehetra tonga soa eto amin'ny fandaharana kolotsara. Fandaharana kolotsara izay tantsoroka ho fanandratana ny kanto miompana amina loha hevitra maro samihafa anatin'izay tontolon'ny zavakanto sy ny asa tanana izay. Ho amin'ity anio ity dia ny hosodoko no dia hojerentsika indray izay anisan'ny loha hevitra mibahana atao anatin'ny fandaharana. Andraisana vahiny mazava ho azy dia avy hatrany ary ho fantarina atao anatin'ny portrait hoe iza ny vahinintsika anio. Faly miarava ny Mesoa sy ny ekipan'ny kolotsara dia miarava ny rehetrarehetra ny an-trano. Dia faly miarava atsika ato amin'ny kolotsara dia ny mpijery any an-trano. Izaho no Rakota Arivony Tsitohaina Fredy. Rakota Arivony Fredy iny eny amin'ny sary, mpanao peinture, manao portrait au crayon ihany koa. Izaho Santatry Niaina Lahatra, izay ihany koa ny anarana amin'ny maha-artiste. Dia manao teknika maromaro, crayon, aquarelle, peinture à l'huile. Mpirahalahy izy ireto, kely dia efa samy tia nanao sary. Tany Anjiva izay no mipetraka, tany Anjivagara, dia fahatr'izay mihitsy izay nanao sary foana. Dia moa zany ao amin'ny fianakaviana efa misehatra amin'ny asa tanana daholo. Dia misy rahalahinay anankiray izay, izy nefa nanao sary. Dia tamin'izany mbola kely dia mahita anazy manao sary dia miezaka koa manao. Ny anazy efa nisy ombre sy lumière ny sary. Ny anahy tamin'izany mbola ohatran'ny hoe esquisse fotsiny. Dia miezaka mihitsy mitady hoe ahoana ary nanaovany zareo an'ity zavatra ity. Dia nefa zareo tsisy hoe tena mifanoro sy mifampianatra fa ianao ihany no mikaroka hoe ahoana ary nanaovan'ity olona anankiray ity an'ity zavatra ity. 2023 izaho nanomboka niakatra taty Antananarivo nandeha nianatra. Dia nanomboka tamin'io any nahita ny olona manao exposition dia nanomboka teo nanomboka nisidina nahiditra tsikelikely tao anatin'ilay resaka sary amin'izay. Dia sokatra amin'izao zao. Ny anampiana kely koa ngamba namana ohatra hoe niaraka tany am-pianarana ary izay ohatra dia efa niaraka betsabetsaka izay na tena tanàna teny koa raha nisy ohatra hoe mbola mpianatry ny EPP teny izay dia mamafa vovoka dia maka hazo kely dia amin'iny no manao sary. Dia fafana indray izay vita dia manao vaovao indray dia ohatr'izay foana fotoanay tamin'izany. Dia avy rehefa lasa lavidavitra dia iny nanomboka nitady hoe inona hoe ay izy kay misy fitaovana hafa ampiasaina ohatra hoe fitaovana manokana ho an'ny sary moa zany. Dia izay vao nanomboka nitady amin'izay hoe ahoana ny azahoana anazy. Niditra tamina fikambanana mpanao sary avy eo na kasinana mafy Trakeva. Ny fikambanana carbone no misy azy amin'ny rahalahy. Ankoatra izay dia nanampy azy ireo tamin'ny fivoarany ihany koa ny serasera manolina. Izay roalahy moa zany mandeha manendrika izay expo hitanay teny foana dia mijery hoe ohatrany ahoana ny endrika sary ataon'ny olona. Dia hatr'izay ohatra hoe manao sary tsy matoky tena fa hoe tena mbola tsy afaka exposé eny. Izay mahatonga anay hoe tsy ngiditra tamina exposition izay mihitsy. Fa ty 2026 ty mihitsy zay vao niditra hoe expo anay manokana ohatr'izao. Satria efa nandeha nijerijery an'ireo karazana expo an'ireo zoky rehetra teo. Izay no nasahina hoe andao amin'izay ara ho aseho ilay zavatra ataontsika. Nisy fotoana izay nandeha nijery ny expo any Nato dia iza hoe André Michel dia maromaro zareo tao amin'ny Izara Galerie. Dia nisy conférence kely natao tao dia nandeha niresaka dia rehefa nisy fotoana ma izay zany nanontany hoe ahoana zany nahafantarana ny sary hoe le œuvre zany hoe efa azo exposena le izy. Dia namaly anay zareo hoe
tsisy azany fa to dia nandramo fotsiny aloha rehefa tonga eo amin'le tonga ansainao hoe tokony exposena hoe afaka hoe andeha exposé amin'izay zany dia izay ny antony nampatonga ny hoe ndoa exposena ilay izy. Raha resaka teknika dia crayon coco ho an'ny portrait no ifantohan'ny santatry ny analahatra amin'izao. I Rakoto Arivony Fredy kosa loko coco. Amin'ny ankapobeny ny loha hevitra amina sary ataonay rola mihitsy mifototra amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Ireo angamba no mameno ny zavatra izay ataonay dia maneho ny endrika maha-malagasy. Matetika ny ankizy sy ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina zany vao resaka foana hoe marefo, fa ny ray matanjaka foana eo amin'ny fiarahamonina dia mifeny tokantrano. Dia nefa izay mahatonga ny maneho any anatin'le zavatra ataonay hoe zao no tena hery ananan'ireto olona reto. Dingana amin'ny tanjon'izy roa mihitsy izao fampiratiana izao. Santatra izy ity, entiny mamoaka ny eritreriny, manakaiky ny mpijery sy ny mpanaraka ary ho tohatra ny amin'ny tohiny rehetra amin'ny sehatry ny zavakanto. Le izy aloha tsara ny mianatra, izany hoe hanampiana an'le efa nitadiavina hatrizay zany, dia tsara kokoa izy mianatra amin'izay feno le akanto zany. Fa raha miankina bitsaka ny amin'ity exposition-nay ity nefa aloha le izy satria miankina amin'ny fahitan'ny olona an'ity zany. Ny toy ihany moa zany miankina ny fandraisan'ny olona an'ity expo ity foana fa mitetika asa eo mipetraka foana hoe aneo an'izay endrika maha-malagasy izay amina hosodoko. Vehivavy sy ankizy izay hatreto aloha zany. Raha ohatra ka hoe nijanona tany fotsiny izay mety nalafo tableau ihany raha ohatra hoe ao amin'ny internet, fa mba hipetrahan'ilay izy kokoa dia nentina ny exposena ilay izy. Dia ny hoe mipetraka iny tsy izay ny hamaritra anazy fa ny olona mandray anazy. Mirindra andalana hatrany i Rakoto Arivony Fredy sy santatry ny analahatra amin'izay fanaovana sary sy hosodoko izay. Ato anatin'ny arakasa dia loko rano sy crayon no anaovan'izareo fanehoana izay asa tanany izay. Ho arahantsika avy hatrany ary ny arakasa. Ny ataontsika tamin'ny arakasa zany dia personnage, satria izay koa zany ny tena ohatran'ny hoe spécialité anay rola zany hoe personnage ny tena fataonay. Dia personnage na lehilahy betsileo dia atao teknika aquarelle no ampiasaina. Dia izay zany ataontsika arakasa zao, anambatra couleur kely fa efa tsy ampy le loko dia mitady orange. Somary mokavivy kely fa akavy. Raha zaho manokana aloha zany dia peinture à l'huile ny tena tiako mampiasa anazy, fa ny aquarelle koa eny peinture à l'huile sy aquarelle zany ny tena tiako. Dia reo somary fitorako koa tsy dia mba mampiasa acrylique izay fa peinture à l'huile sy aquarelle ny tena fampiasanay. Moa ny aquarelle nanaovanay peinture voalohany, dia izay ny antony mampatonga ny mijanona amin'ny aquarelle foana rehefa manao sary. Liza aloha raha aminay rola manokana zao ny hoe izy nanao sary aloha, izy ary nanao talohako, niditra kokoa talohako hoe izy ary nifotra tamin'ny sary talohako izy-zandro. Fa efa taty rindrina kely indray vao miverina nanao sary, efa izay hoe za tetỳ amin'ny université, nianatra teny amin'ny université, zay vao nanomboka miverina nanao sary indray. Tsy miverina moa zany fa niditra lalandalina kokoa, fa izy efa talohana izay no
no nanao sary miditra lalandalina kokoa fa tsy hoe zokiny a dia izany tena nanao aloha fa izy ary niditra talohako fa nanomboka hoe nikaroka hoe le ikaroka an'le hosodoko amin'izay nanomboka zay niaraka foana teo amin'ny fikarohana zany aloha zay niaraka foana satria le izy mantsy zay le tsisy mampianatra fa autodidacte dia miaraka mitady rehefa mahita ny anankiray hoe misy hoe ohatra zao ny fomba fanaovana an'ity eto dia fampianampianatra raha ny sarinay rola aloha to dia hita miavaka tsara foana matetika fa amin'ny portrait no mitovitovy fa ny eo amin'ny peinture zay no samihafa ny thème aloha mitovy ihany a fa ny endriky ny sary mihitsy zany ny samy manana ny kody mainy foana ny olona dia hiteny foana ihany hoe anazy ty raha ohatra ka efa madinika ny sary zany dia hiteny foana hoe anazy moa za koa somary ny anazy somary mikitika ohatra somary miditra kely somary abstrait ny anazy fa ny anazy réalisena kokoa ny anazy rehefa manao sary dia zay zao ny tena iavahany dia loko koa somary miavaka kely ihany misy evahany kely ihany ao anaty loko ny tena fampiasanay aloha zany a dia aquarelle sy peinture roule fa manao portrait ihany zay dia eto zao lahatra manao portrait dia ao jerentsika aloha ny portrait zay ataony ho antsointsika izy dia miaraka eto zay ia dia ry moa zany tsy mahafoy ana mihitsy fa ilainy foana eo akaiky eo moa zany ia ty sary ataoko eto ty moa zany portrait le izy portrait atao amin'ny crayon pierre noir no ampiasaiko eto dia mampiasa fusain kely koa amin'ity izy ty portrait any jojoby dia sary efa nataoko moa zany fa averiko atao eto indray dia tsy hoe hijery modèle be intsony aho fa tonga dia izy fitadidiako an'le izy hatrizay ihany ny amoahako azy hoe ny technique tena mahafinaritra anahy aquarelle sy peinture à l'huile ihany koa tena hoe mahafinaritra anahy manao anazy fa zany hoe araka le niteneniko tany am-voalohany foana hoe ny crayon natao voalohany dia tsy somary hoe tsy afa-miala amin'io foana ny samitsamy moa zany rehefa manao sary dia matetika moa zany amin'ny alina foana satria amin'iny misy fotoana ao an-trano sy ny ahafahana manao exercice kelyna sary eo dia rehefa manao sary zay matetika zay mihaino hira matetika zay raha ny tena marina zany zay mihaino hira foana moa ny hira koa tsy misaraka aminay mitsamba zany ny hira dia ny hira tena hainonay mitsamba hira sy eny tsy dia mifidy hira ihany zay na hira amin'izao fotoana na hira taloha fa ny rétro sy ny traditionnel malagasy ny mozika avy any atsimo aloha ny tena ny anahy manokana zay ny tena tiako mino anazy dia amin'iny ihany alaizy kokoa rehefa manao sary hoe mino an'ilay mozika avy any atsimo iny zay ny anahy rehefa manao sary dia raha ny mpanakanto akafizina aloha zany maro ny akafizina fa ny tena hoe akaikikaiky kokoa ny tena hitiavanay amin'ilay resaka sary moa zany dia Nono Ramaro ny tena arahanay matetika Nono Ramaro dia Léon Fulgence zay no tena arahanay dia Zoro Sarakotomanana zay no tena akafizinay nitambaranay rola moa zany aloha fa ohatry na zao za manokana makafy za manokana zao ohatry ny hoe makafy ohatra hoe misy artiste malagasy tanora ohatra hoe Tarao fa ny vahiny aloha tsy dia tena manaraka vahiny loatra zay akoatran'ilay taloha tena fandrarezina be ireny ny fantatray ia efa zay voalazana zay daholo angamba satria vao nanomboka nanao peinture angamba zao dia ny asa tananao Ramaro aloha nitako voalohany dia ohatrany hoe inona nentona anahy dia nanandrana nanao an'ilay teknika mihitsy aloha tamin'ny vao nanomboka ireny
dia nefa ny sahirana namoaka anazy dia lasa amin'izay ankaroka zavatra hafa aloha fa hatreto nefa dia mbola reo ihany no mpanao hosodoko tena hoe manintona anay amin'ile zay le manao hoe tsangan'olona zay koa mantsy dia reo artiste reo ny hitanay hoe tena mamoaka kokoa an'izay tsangan'olona zay amin'ny ankapobeny mantsy anatina klasika sy abstrait daholo ny mpanakanto sasany dia mpakafy Michel Randrico kay Sekadina efa zatra mitingitingina manao sary dia sarotra be le tsy hoe sarotra be fa sarotsarotra le mitady anazy eto mipetraka amina seza manao fipetraky ny zaza manao an'le croisé iny dia trotrona ny rehefa manao aquarelle sport iray moa zany dia ohatr'izay foana fataonay dia matetika izay hoe tsy dia manao eo amina chevalet fa izay foana dia ohatrany tsy dia zatra kely an'ity rehefa aquarelle ity fampiratiana voalohany izay arahan'izy mirahalahy ity dia nampitondra ny lohateny hoe Orimbato. Ireo sangan'asa miranty ato anatin'ny Orimbato santionany amin'izay no resadresantsika manaraka eto ato anatin'ny Tafakanto mbola ao amin'ny Le Louvre Antaninarenina hatrany. Ilahatra no hisantatra anaran-dao zany na lahatra na santatra ilahatra no hisantatra ny Tafakantotsika ho amin'ity anio ity ireto misy afafana izay no tsongainy manokana asa hoe misy anto manokana ihany koa izay hoe ireto no resadresantsika ato anatin'ny Tafakanto andao ary lahatra anao avy hatrany ny firesahana azy izy resantsika voalohany dia ataontsika zao kokoa ngambana amin'izay tsy mitaratra somary izao ty sary ty moa zany amin'le hoe Orimbato amin'ny exposition zay ataonay ity dia maneho ny firaisan-kina eo amin'ny mpiray-tam-po zay reto moa zany mpirahalahy-retam-po zay reo lahy reto dia ohatra izao mihitsy ny fiainanay tamin'ny mbola kely fanao 3 taona mantsy ny taonanay ireo dia mifampibabo ohatr'izao ankizy zao ohatrany hoe tian'le tamin'izany fotoana izany tian'le tamin'izany Orimbato ndao firentsika kely ny antony safidiananareo anjay loha hevitra izay ho amin'ity fampiratiana ato amin'ny Le Louvre ity. Ia, le Orimbato moa zany arak'izay hoe Orimbato zay dia miresaka firaisan-kina fihavanana ohatrany hoe mafiorina moa zany dia nefa le Orimbato koa amin'izay maha Orimbato anazy zay dia fototra amin'ile hoe exposition voalohany ho anay reo lahy ity moa zany dia ohatrany ity zany no fototra ho anay. Mazava tsara dia tafitahatra any amin'ny any amin'ny tendrony ambony indrindra any amin'ny tafo sa any amin'ny inona ny ambony indrindra any mihitsy any amin'ny vovonana rehetrarehetra any amin'ny farany ambony any tafitaha tsara. Aquarelle nanaovanao azy? Ia, aquarelle nanaovana anazy. Nanahoana na molavolavo ty zany tsy nisy sarina ilay tahaka fa tonga dia noforonina fotsiny d'après photo fa nahita an'ilay hoe ty izay mirahalahy fa ty indray no resadresantsika ty indray fa teknika hafa indray ry lahatra ndao anao fitenenana ty indray peinture à l'huile nampiasaina taminy dia izy ty indray ao anatin'izay hoe Orimbato izay foana ihany moa zany le izy maneho firaisan-kina dia araka ny teneniko teny aloha teo hoe ny hosodoko izay ataonay reo lahy dia eo amin'ny vehivavy sy ny ankizy eo foana dia fifanampiana ny vehivavy amin'ny fitaom-panetsana zany hoe vaky ambiato moa zany natao titran'le tableau dia fifanampiana amin'ny fitaom-panetsana iny le izy dia ny teknika nampiasaina atao mampiasa pinceau mampiasa couteau ohatr'izay. Anisan'ny tableau anao lehibehibe ihany koa izy ty anisan'ny ngezandrindrato ngamba indeniary izay no mahakasika an'ireto santionany fotsy moa zany fa raha ny fafana miranty ato miisa eo amin'ny
efatra ambyroapolo eo izy efa afanizy mirahalahy izay a miresaka an'izay mirahalahy zay ndao ampandrosotrika indray ary Fredy a izay izy ny zokiny a ndao ampandrososika izy fa fanatelo kosa indray no resadresanay sy Fredy manaraka eto efa reto izy reto ty amiko ty no anomboantsika azy voix d'enfant izay no lohateny no menao an'ity tableau anankiray ity mahakasika an'iny zany a dia mbola araka le fototra-kevitra ijorona sarinay rola ihany ny asa tananay rola ihany dia hoe ny mifototra amin'ny ankizy sy ny vehivavy dia izay ny antony nanaovana anazy dia ny antony hisafidianana le ankizy vavy somary ohatrany hoe malotoloto akanjo mba ohatrany hoe misy feotiany apita zany ho an'izao tontolo izao dia izay koa dika le sarina planeta anankiroa eo aminazy eo zany dia nefany a le planeta konkoa mbola midika hoe midika hoe zanaka zany hoe raha ohatra hoe zany hoe raisina ny masoandro zao ray a dia ny volana reny dia ny tany ny zanaka dia izay koa ny antony nanasivana le sary tany eo aminazy dia ny antony le hoe continent africain natao tao anatin'le anankiray dia ny ankizy ho an'ny ankizy afrikanina zany izay ny tena antony nanaovana le continent africain ao anatin'le anankiray dia izay mahakasikasika anazy iny peinture à l'huile nanaovana anazy izay izy hito aminao hito indray mahakasika an'ity indray zany a izy ty moa zany somary ohatrany tranga misy any aminay any anjeva any moa zany le izy dia rehefa misy fotoana rehefa le izay mitondra anana entina midy aty Tananarivo dia efa ny ananareo mihitsy zany dia isaky ny eo amin'ny roa entre ny amin'ny roa maraina ka hatramin'ny telo maraina eo tsy maintsy misy sarety mandalo eo ampitandrefana ny tanàna dia io zany mamoa anay hoe tsy tsisy rehefa io zany mamoa hoe ndao amin'izay dia efa ny sarety a rehefa lasa sady atao ohatrany hoe fisotroana kafe ozy izy rahalahy zay fa leran'ny fisotroana kafe misy mitondra voninkazo koa mantsy dia ireo mitondra voninkazo ireo mandeha aloha dia zay ny hoe hisotrondra kafe zany rehefa mandalo io sarety io somary tamin'izay ny angena le inspiraka fa somary natambatra kely mitady izy ty moa zany sarety ao an-tanàna ihany le teto zao no nanaovana ny endra sy le ompy fa le ty mba hoaingo zany dia nasiana ty tafon'ity fa raha ny sarety any aminay tsy dia misy ty zany mampanembonembona ny any tanàna mihitsy izay ny antony nanaovana le sary zany hoe vao maraina be zany hoe le mbola dia volana iny izy ieko fa tanana ny anjeva rehetra izay mijery amin'izao fotoana izao tia no amaranantsika azy Fredy mahakasika an'ity indray zany tafiditra ao anatin'le taimanay ihany ty le hoe ny ankizy sy ny vehivavy dia izy ty zany vehivavy mandihy fomba fandihany zareo afany Manakara faritra Manakara iny moa zany izy ty nalazalaza tao anaty Facebook teo dia izay ny antony nampatonga ty nataoko nalazalaza le fomba fandihy nalaza mihitsy moa zany dia izay ny antony nanaovako anazy fa misy tableau anankiroa ihany miaraka aminazy zany resaka dia daholo ny ao anatiny fa izy aloha no entina teto aquarelle ihany koa aquarelle koa satria ireo zany tena ampiasainay rola aquarelle dia peinture à l'huile dia crayon matériel saiko ngambany ampiasaina daholo ka Génial. Makasitraka ny Fredy, makasitraka ny lahatra nitondra an'izay asa tanana izay nizaran'izay asa tanana izay teto anatin'ny fandarana kolotsara dia mirary soa be dia be vao manomboka ity fa mino fa ho lasa lavitra ny lalana mirary soa misaotra betsaka dia misaotra betsaka amin'ny mpanaraka ny Kolo TV indrindra fa ny kolotsara dia misaotra betsaka nareo Kolo TV koa dia misaotra betsaka ny le Louvre isika nafanananao an'ity dia isorana be dia be koa ireo mpanohy anatr'izay indrindra fa i dada sy mama dia amin'ny manaraka indray
maraparanantsika eny izao fiarahana izao dia mbola ho ankafizina antsara ireo santionany amin'ny asa tanan'ny Rakotoarivony Fredy sy santatry ny analahatra ato anatin'ny ao tsara. Ireny asa tanana ireny no entina mamarana ny fandaharana kolotsara androany ka sitraka ny vahiny ny zara misy ny famerenana ny fandaharana ny lasinainy manomboka amin'ny 2:50 ary ihany koa ny lakamisy manomboka amin'ny 2:30 misokatra malalaka ny varavaran'ny fandaharana kolotsara ho anao izay misehatra anatin'izay tontolo ny kanto ny zavakanto sy ny asa tanana izay aza misalasala manoratra amin'ny page Facebook Meno Sokolo na ihany koa miantso ny laharana izay hitanareo mipoitra eo ambany io azonareo antsona amin'ny ora fisokafan'ny birao. Mirarisa antsika rehetra ho manaraka indray. Veloma tompoko.